Efa azo lazany hoe nandalo an'le pika atsika ary efa manomboka midina ihany koa zany le herin'le valinaretina na le virulence ka efa mahaverimberim-bolo kanefa na izany dia tsy maintsy misy ihany ny fitandremana satria raha mamaha zany fitandremana zany tsika dia mety hiverina na mirongatra indray le valinaretana io. Hitatsika any avelany any Europa na Espagne na ny France, Italie miverina daholo hoe le heverina hoe deuxième vague. Izy io angamba tsy tena hoe deuxième vague fa le fahalalahana avy hatrany dia afaka ny fandray ny olona dia nampatonga an'le famondrana indray an'le valinaretana. Ka zay zany eo amin'ny lafiny fitsaboana groupe JCR Vaniala dia mbola manohy ny azo lazaina hoe fitandremana hatrany mandra-paha milamina mihitsy ny ty valinaretina otrikaretina ty. Ka noho izany dia manoro izay hoe mila arahana foana le fepetra zay efa napetraky ny fanjakana zany sy napetrany ny tontolo be eo amin'ny fiarovana fampiasana ny solution hydroalcoolique anasan-tanana matetika, ao ihany koa ny fanaovana masque ary indrindrandrindra tsy de mifampikasoka be loatra amin'ny olona fa manaja an'le distanciation zany. Eo ihany koa mbola miarenako ihany hoe misy mila manohana aina satria ny herim-piarovana no tena zava-dehibe amin'izy io alohan'ny le valinaretina. Ary ao amin'ny orinasanay zany moa dia amin'le fanampiana ny olona dia manana an'izay avy amin'ny zava-maniry, avy amin'ny fitsaboana ny nentim-paharazana, karazana fanafody entina miaro tena sy misoroka io valinaretana io ary tsy io ihany fa misy aretina maro zay miaraka aminy ohatrany hoe ny sery, ny tazo, marary an-doha, marary kibo sy ny sisa zay azo ampiasaina an'le baume fosa moa zany nefa nahafantarana ny be sy ny maro an'izy io ary tena mahomby izy amin'izany fisorohana sy fampiakarana ny fiarovan'ny vatana zany. Ka izay ngamba ny azo lazaina sy afatra hoe efa misy ny fanantenana isokafan'ny ny raharaha na ny raharam-pirenena eo amin'ny orinasa sy ny sisa amin'ny fianarana efa mandeha daholo zany rehetrarehetra zany fa na izany na tsy zany mila mailo sy mitandrina foana tsika isan'andro. Izay rery manana io zany eto Madagasikara. Farany le baume fosy de araky ny lazaiko tao tsy hoe ho an'le valinaretina coronavirus io no ampiasana azy fa azo ampiasaina isan'andro izy ao amin'ny tokantrano fa mahavita zavatra be dia be ary azo atao any am-paosy, azo atao any amin'ny fianakaviana, any an-trano, ampiasaina amin'ny zavatra maro dia maro mihitsy ny zava-bitany io baume fosy io. Ary izy moa de ny vidiny de mirary takatra malagasy rehetrarehetra ahafahany mba mikarakara ny tenany, mikarakara ny antokony sy zay mahazo azy amin'ny olana kely isan'andro andavanandro. Le boaty zany de nanomboka amin'ity herinandro ity efa manomboka mivoaka izy fa misy le taloha zany mbola misy le fotsifotsy fa tsy hoe lasa le izy fa iny fotsiny zany de hoe mila mijery fotsiny hoe iza ny tena mamaritra azy le source zany no tsy mividividy fahatany fa sao dia voafitaka fa mividy any amin'ny distributeur agréé, mividy any amin'ny toerana Vaniala, any amin'ny fotony zany
misy eny amin'ny pharmacia sy station d'essence zay tonony ohatran'ny Jovena zany ohatra zay ahitana andreny produit any Valiala isan-karazandreo. Tsara marina ry izy fa le produit Valiala tsy hoe baume fotsy ihany fa manana izy karazana zavatra maro, tambavy, tisane, manana izy gélule, artemisia sy ny sisa, manana sirop, manana baume isan-karazany sy zavatra mampatanjaka ihany koa ohatran'ny hoe boisson multivitamine zay hitanao zany eny amin'le reny toeram-pivarotana isan-karazany reny. Omaly tompoko ny andro raisam-pirenena ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana. Nilaza ny avy amin'ny ministera fa hoe apetraka amin'ny toerana misy azy amin'izay izay karazana fitsaboana amin'ny alalan'ny zava-maniry zay. Hatramin'izay ve tsy nisy zany ny lanja ny fanomezany danja ny fitsaboana nentim-paharazana ity fa amin'ny sehatra tahaka izao ataonareo zao? Efa nisy ezaka ela be mihitsy natao teto Madagasikara mba ame lanja ny fitsaboana amin'ny alalan'ny zava-maniry. Saingy somary sarotra dia manasarotra ny mitadiavana ny vahaolana ametrahana tanteraka an'izany fitsaboana malagasy zany satria le fitsaboana malagasy dia misy karazany maro. Misy olona mahay mitsabo avy amin'ny zava-maniry, misy olona mahay mitsabo tsy mahay zava-maniry izy fa raha enjany ny fanahy na ataontsika hoe zay le médecine samanika zany na trompa dia mahay zavatra le olona, mahay mitsabo izy lasa mahay izy io ravin-kazo io. Misy ihany koa olona ohatrany hoe apetrahan-janahary dia manana fitsaboana, misy mitsabo amin'ny amorora, amin'ny otra, misy manana taleta ohatrany hoe malagasy eto hoe mahay ody tapaka, mahay ody mahay ody isan-karazany ary samy manana ny fahaizany sy taletany menandriamanitra azy zany ka anisan'izay ny tena hoe fahasarotan'le fametrahana sy fanomezana lanja any fitsaboana malagasy. Fa efa niezaka ny fitondrana teo aloha hatramin'izay ary mino zay ary manantena fa amin'izao fotoana izao hita fa manana ny toerany ny fitsaboana malagasy ka tokony eritreretina marina no inona nametrahana azy dia codifiena le fitsaboana dia fantatra hoe inona ny ravin-kazo azo ampiasaina, momba n'inona, iza ny olona afaka ampiasa sy afaka manoro an'izany fitsaboana malagasy zany.